maraim-baovao fiombonan-bavaka anomboana ny tontolo andro miaraka amin'ny tompo isan'andro amin'ny ora sasany maraina ao amin'ny FJKM misotro fitiavana. Ny salamo fahasivy amby folo amby zato manomboka amin'ny andiny fahasivy amby valopolo hatramin'ny fahaenina amby sivifolo no iombonantsika ho teny fiantsoana. Salamo fahasivy amby folo amby zato sivy amby valopolo enina amby sivifolo. Hoy ny mpanao salamo: ho mandrakizay Jehova ho nanorenanao any an-danitra ny teninao, hiatra amin'ny taranaka faramandiby ny fahamarinanao. Efa nampitoetra ny tany ianao ka indro mitoetra izy, anefa ny fitsaranao no itoerany mandrakandroany, fa mpanomponao ny zavatra rehetra. Raha tsy ny lalanao ny ravoravo dia maty tamin'ny fahoriako aho, tsy ho adonoko mandrakizay ny didinao, fa ireny no hamelomanao aho. Anao aho, vonjeo aho, fa ny didinao no tadiavo. Miandry any raha tsy fanahy mba hahafaty aho, mandinika ny teny vavolombelonao aho. Efa hitako fa manam-pahataperana avokoa ny tanteraka rehetra, malalaka indrindra ny didinao. Amen. Mivavaka isika. Tonga amin'izao fotoana sarobidy izao izay Andriamanitra, no ny famoazanao anay maraina, no ny fitantananao anay, ary no ny famindramponao. Tsy mendrika ny fitiavanao izahay, satria malaky mivily ho amin'ny fahotana ka nandika ny didinao masina. Eto ny ondrianay, ary anetrenay tena eo anoloan'ny fahamasinanao, angatanay famelan-keloka ny amin'ny tsy fahatantirahanay tsirairay avy. Aokareny fanahy masina hampatoky anay ny teninao, fa namena tahaka anjaka aza ny fahotanay, dia ho fotsy tahaka ny oram-panala. Amin'izao koa no anirinay ny fanahy masina, mbola hiasa amin'ny fiangonana izay mivory amin'ny anaranao, ka hitenenanao amin'ny indray. Hovakiana ny soratra masina, hodinianay izany dia hitarika anay ianao araka ny fombanao ihany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Asan'ny apôstôly toko voalohany ny andininy iraika ambin'ny folo voalohany. Asan'ny apôstôly toko voalohany andininy voalohany hatramin'ny faharaika ambin'ny folo. Anaraka ny vaky ny soratra masina amin'ny anaran'ny Tompo isika. Ry Teofilo, ilay boky voalohany dia nosoratako ny amin'izay nataon'i Jesosy sy nampianariny hatramin'ny andro nampiakarana azy, rehefa nodidiny tamin'ny fanahy masina ny apôstôly izay nofidiany, sady niseho koa tamin'ny famantarana maro taoriana ny jaliany fa velona izy, ka niseho tamin'ny 40 andro izy, ary nilazany amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary raha niara-ny angona teo amin'ny Jesosy, dia napetrapetra azy tsy hiala ny Jerosalema, fa hiandry ny teny fikasan'ny ray, izay efa renareo tamiko izy. Fa Jaona nanao batisa tamin'ny rano, fa ianareo kosa atao batisa amin'ny fanahy masina rehefa afaka andro vitsivitsy. Izay tafangona teo dia nanontany azy hoe: Tompoko, amin'izao va no ampidinao ny fanjakana ho amin'ny Israely? Fa ho kosa izy taminy: tsy ianareo no ahalala ny andro na ny fotoana izay efa notendren'ny ray amin'ny fahefany ihany. Fa azo hery ianareo amin'ny latsahan'ny fanahy masina aminareo, ary ho vavolombeloko an'i Jerosalema sy iran'ny Jodia sy Samaria ary hatramin'ny faran'ny tany. Ary efa nilazany Jesosy, dia nakariny izy raha mbola nijery izy ireo, raha nisy raona nitondra azy, ka tsy hitany masony intsony izy. Ary mbola nandinika ny lanitra izy ireo tamin'ny nandehanan'i Jesosy, indreo nisy roalahy teo anilany, niakanjo akanjo fotsy, izay nanao hoe: ry lehilahy Galiliana, nahoana mijanona eto mijery ny lanitra ianareo? Iny Jesosy izay nampakarina niala taminareo ho any an-danitra iny, dia mbola ho avy tahaka ny nahitanareo azy niakatra ho any an-danitra. Amen. Ray masina, ny teninao no fahamarinana. Amen.
dia ny herin'ny fanahinao masina tokoa Andriamanitro no ombanay mba ahatonga anay ho voatefy ny teninao, ho mendrika ny antsonao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Karatra mofinaina araka ny vaky teny teo dia mitondra antsika ao amin'ny boky ny Asan'ny Apôstôly. Manana minitra vitsivitsy sika hifampizarana ny amin'ny fahafantaranao fahafantarantsika ny boky ny Asan'ny Apôstôly. Dao ary mazava be ahoana. Ny tao Jerosalema sy ny tany amin'ny Jentilisy, izay no tarihan'ny Petera ary ny tarihan'ny Paoly. Nanomboka teo amin'ny toko 17 fanirana Barnabasy. Barnabasy so afangarontsika mantsy le jiolahara endahany nosoloan'i Jesosy tena teo amin'ny hazo fijaliana. Barnabasy iny fa Barnabasy ilay mpiara-miasa tamin'ny Paoly. Atokany a Paoly sy Barnabasy nanao ny asa nanirako azy. Amin'ny toko 17 manomboka eo dia mitodika any amin'ny Jentilisa ny filazantsara fa tao Jerosalema kosa talohan'io. Ny filazantsara fandraisan'ny Cornelio ny filazantsara. Iza moa Cornelio? Mampiteny fa mahafalalana ve? Avadio ary ny baibolitsika. Avadio ny baiboly. Olona manahoana izy zany? Manana fahefana, fe miaramila. Zany ny olona mibebaka zany. Indray mantsika hoe le miaramila ireny tsy mivavaka mihitsy. Nefa notra misy miaramila hoe mpivavaka sao mpitondra antsika. Vavolombelona ireny. Inona koa? Ny fijoroan'i Stefana hatramin'ny fahafatesana martiora izay efa fantatsika nefa tokony marihana ihany fa ny martiora maty voalohany, ny kristianina maty martiora voalohany tsy raha salama akory, tsy Paoly apôstôly, tsy indray tamin'ny 12 fa inona ny andraiky Stefana arak'izay nifidianana azy? Dekôna fa tsy diakona. Aty amintsika dia dekôna ny filaza. Mampieritreritra zany dekôna malala. Raha amintsika izao zany hoe tsy pastera maty martiora fa dekôna. Inona koa? Tamin'ny fotoan'io taiza? Ao amin'ny Asan'ny Apôstôly misy filazana fa nantsoina hoe kristianina ny mpianatra. Taiza? Tany Ambatondrazaka ve? Sa tamin'ny Mandritsara, sa tamin'ny Fianaratsoa, sa teny Ivato, sa Ambatonakanga? Toeram-panomanana mpitaritra mantsy zany dia mba tokony fantatsika. Antiokia no ny antsoina ny mpianatra hoe kristianina. Zany ve fiovana anarana ve ilay izy? Ny ovan'ny Saoly ataontsika hoe ny antsoina an'ny Saoly ho mpitory filazantsara. Jereo tsara fa i Paoly moa zany dia nanana teny zaka zom-pirenena anankiroa, ny Romanina sy ny Hebreo jiosy azy. Ka ny anarana hoe Saoly dia tsy hoe rehefa nisehoan'ny tompo izy dia tonga Paoly, fa ny Saoly dia anarana majiosy, ny Paoly dia anarana Romanina izay nentiny tany amin'ny Jentilisa. Tsy ilay maizy azy amin'ny anarany Hebreo zany nentiny tany amin'ny Jentilisa fa ny anarana Jentilisa azy, Romanina azy. Dia izay, ohatrany hoe raha makany amin'ny Frantsa zao dia very azy satria ny anarako teny malagasy daholo. Dia tsy hain'ny olona miaresoa. Ahoana koa zany? Fa mba nampiasaina zany le hoe teny frantsay. Dia moramora koa amin'ny olona nandray. Ohatr'izay io. Fa matetika tokoa moa ny olona dia hoe rehefa nisehoany ny tompo i Saoly dia lasa Paoly. Fa zy io tsara
raha milaza ny momba azy Paoly dia hoe za manana zoam-pirenena Hebreo ary manana zoam-pirenena Romana. Izay le izy. Ohatry ny hoe ny anaranao zao Marie Claire dia misy anarana gasy. Ianao zao tsy very mihitsy raha maka satria misy anarana frantsay. So io tsara efa nianarantsika sy nalalintsika teto moa zany zavatra zany. Inona koa? Inona ny dikan'izany? Ny tantara ny latsahan'ny fanahy masina tamin'ny apôstôly ve? Izavy ilay teo amin'ny toerana iray tokoa e. Iza zany ilay mivory teo e? Ny olona rehetra nivory a? Efa 12 izy teo. Efa voafidy ilay 12. Matia koa zany ny latsahan'ny fanahy masina. Ny fifidianana. Inona koa ny zavatra manaitra ao anatin'ny asan'ny apôstôly? Ananias sy Safira. Moa ilay fampianarana hoe ampahafolo-karena milady zao ampahafolo-karena. Sao dia Ananias sy Safira ary tsika fa tsy ny ampahafolo ny ataontsika ao. Io tena fieritreretana, fampieritreretana tsika hoe ahoana marina ary le izy. Reo mihitsy ka, reo mihitsy re izy, pastera ary dekona, reo anaty valopy reo le izy. Dia mieritreritra tsika ry havana. Eny ary andrositsika fitiana vetivety. Efa fantatsika ihany ny bokin'ny asan'ny apôstôly kanefa dia averimberina mba ho voatazona bebe kokoa. Bokin'ny asan'ny apôstôly tsy niteneninareo fa nandrasana dia nandrasana. Nanoratra dia Luc eo amin'ny 1 Teofilo ilay boky voalohany dia nosoratako ny amin'izay nataon'i Jesosy ny fampianarany. Luc no nanoratra ilay mpiaradia tamin'ny Paoly teo amin'ny fitoriana ny filazantsara. Dia vero amin'izany izay foana moa ny hoe zavatra efa nitranga taloha ela manodidina ny 80 taona lasa no raketiny izany izao antsoratra. Dia mitanjona dia ny ampiseho ny hery ny fanahy masina tao amin'ny fiangonana. Nilazana fa na dia niakatra aza Kristy dia mbola niasa hatrany hatrany izy ary tamin'ny alalan'ny fanahy masina no niasany. Tsy tapitra teo amin'ny fahafatesana ny asan'ny tompo fa no ny hery ny fitsanganany tena ny maty andrindra ny akarana any an-danitra dia mitohy izany tamina ny rany ny fanahy masina. Tsy tokony ho adonontsika fa fotoana miavaka tsy azo dinganina ny andro ny akarana fa raha tsy niakatra Kristy dia tsy nidina ny fanahy masina. Teo amin'ny tantaran'ny fiangonana nisy antsika ohatra dia manavizany hoe hanokatra fiangonana andro ny akarana. Tadidintsika tranainainy zany. Ivo fiangonana andro ny akarana tena sarotra zany fa taty aorindrina manodidina ny taona 750 tany ho any vao nanomboka ny voatra ny fiangonana ary mba ahazahoana ny fampianarana sy ny fitariana natao tamin'izany dia ny hoe tsy andro fitsangatsanganana akory ny andro ny akarana fa andro fivavahana. Dia napetraka ny fiangonana maro teo ny fandraisana ireo katekomenina ho mpandray fanantsany tompo mba bebe olona. Raha hoe tsotra fotsiny io vitsy ny mpivavaka. Tsy tokony ho adonona fa raha tsy niakatra Kristy dia tsy nidina ny fanahy masina. Ao amin'ny filazantsaraka ny Luc eo am-pamaranana amin'ny toko 720 ary ny asan'ny apôstôly eto am-panombohana misy fitantarana ny niakaran'i Jesosy ho any an-danitra na hoe nakarina ho any an-danitra izy. Ny soratra masina. Inona koa ny mbola lazaina? Izao toko voalohany 9 hatramin'ny farak 12 zao dia zavatra nitranga elanelany nitsanganany Jesosy tamin'ny maty sy ny akarany izay voalaza mazava
ato amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany ihany fa 4 andro ny elanelany ireo 4 andro ny elanelan'ny Pasika sy ny andro ny karana ary ny andro ny karana Pentekosta dia 10 andro. Tahaka ireo zany ny 10 andro tao aorianan'ny Pasika dia makany amin'ny testameta taloha isika elanelan'ny Pasika sy ny Pentekosta araka ny testameta taloha feno ny 10 andro. Mialoha ny hijerentsika an'ilay hoe zanak'hevitra azo-tsoahana dia hijery vetivety voambolana vitsivitsy sika izay tsy ao amin'ny taratasy eny am-pelatananareo ny amin'ny hoe famantarana maro. Raha hoe famantarana izy dia hoe sémiona fa ny teny grika ao dia hoe tekmeriona midika hoe porofo mazava na zavatra tsy azo lavina. Hoy ny andininy fahatelo sady niseho koa tamin'ny famantarana maro. Io zany raha hoe atomorona ny dika teny dia hoe tamin'ny porofo maro taorian'ny ijaliany fa velona izy ka niseho tamin'ny 40 andro izy ary lazany amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Naninona hoe niseho koa tamin'ny porofo mazava, zavatra tsy azo lavina. Toy ny inona? Manomeza ohatra hoe Tomasy io ny lany voako. Inona koa? Le sakafo tao amin'ny lalantany Emosy. Izay no mahatonga izy hoe le famantarana séméione. Fa eto izy porofo raha dika teny fototra dia ny jaune moa zany izay le teneninao izay famantarana le 7 raha jaune le karazany le fahagagana, ny jamba sitrana, ny 27 taona sitrana. Ina koa le nitsangatsangana teny amin'ny ranomasina, Lazarosy nitsangana tamin'ny maty. Tsy tadidi raha tsy asesy. Ny namanana 10,000 tenenan'ny tompo hoe zany mofinaina. Inona sisany tsy voalaza? Divay 27 taona 10,000 sakafon'olona 10,000 nitsangatsangana teny amin'ny ranomasina, jamba sitrana, Lazarosy izy anankiray tsy tady. Ay nanasitranana ny zanaky ny tandapa. Zay. Ireo izy 7. Zay le séméione 7 ao amin'ny filazantsaraka ny jaune fa eto raha ny dika teny dia tsy séméione fa tekmerione zany hoe porofo mazava tsy azo lavina. Zay le izy. Dia hoe porofo Jesoa zay le hoe rehefa niseho tamin'ny mpianatra izy nandrisany ny 40 andro inona avy zany ny zavatra nitranga araka ny filazantsara na ny asan'ny apôstôly tao an'izany 40 andro zany porofo fa nitsangana tamin'ny maty izy. Azan-drano natono le tsy nahazo ninona ny mpianatra dia rehefa avy eo apekaro dia natono dia hoe avy sakafo. Dia nandeha amin'izay na hoe moty ava ianao. Reny isany. Ny anankiray dia hoe fanjakan'Andriamanitra. Basileia toteo ny teny fototra dika hoe tsy hoe fanjakan'Andriamanitra toerana fotsiny ihany. Jesoa moa raha ny Matthieu dia hoe indro ny fanjakan'Andriamanitra dia ao anatinareo toerana zany. Fa tsy toerana fotsiny koa raha izay filazana mivanta izay dia milaza toerana. Fa tsy toerana fotsiny fa tena fahefan'Andriamanitra koa, fanjakan'Andriamanitra. Fahefan'Andriamanitra koa zany io eo amin'ny andininy fahatelo ihany. Ny lazany amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ny fanapahan'Andriamanitra, ny fahefany miasa. Ny fahefana. Eto ny fahefana dia atao hoe exousia zay. Ny any manana azy dia Andriamanitra ihany. Raha omen'ny olona io dia avy aminy
nozaraina. Tsy misy manana an'io zany afa-tsy Andriamanitra sy izay tiany omena azy. Zay ilay eksosia. Zon'Andriamanitra io, fahefan'Andriamanitra azy madiodio fa raha omena io dia avy aminy zarazaraina, tsy rombahana io, tsy hoe azo avy amin'ny vola aman-karena na ny voninahitra ety ambony tany fa tena zarain'Andriamanitra, avy amin'Andriamanitra, omen'Andriamanitra. Hery eo amin'ny 9:9 fahazo hery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina aminareo. Io hery io ilay efa nresantsika io ilay atao hoe dinamita, tena azo anapoahana zavatra. Raha omen'Andriamanitra ny fanahy masina zany sika dia afaka onao izy le mpanakanto izay mitapolaka, afaka tena manao zavatra goavana, tena mipoaka, tena amin'ny hery sy ny fahefana avy amin'Andriamanitra. Azo hery ianareo, dinamisy ny dikany, tanjaka tsy hoe avy amin'ny fikotranana mikotrana, fa tena tanjaka avy amin'Andriamanitra. Tanjaka avy amin'Andriamanitra ary avitanao zavatra tsy araka ny eritreretinao mihitsy hoe vita ve iny. Ianao angamba mba efa niainan'izany hoe iny ianao fa niran'Andriamanitra anao zavatra anankiray, na teo amin'ny asanao aza rehefa nangataka amin'ny fanahy masina ianao dia vitanao ilay izy. Tena hoe tsy hoe asa fanompoana ihany fa ny asa ametrahan'ny tompo anao any rehetrarehetrany. Rehefa nomen'Andriamanitra hery ianao dia tonga vavolombelona na vita. Vavolombelona ianareo ilay hoe martoria, martisy izy eo amin'ity texte ity. Olona mijoro vavolombelona dia fidin-dafo azy. Ireo martiora nanefa ny fijoroan'ny vavolombelona tamin'ny ainy, ireo martiora nanefa ny fijoroan'ny vavolombelona tamin'ny fijaliana. Na ireo niara-ny fahafatesana no ny fijoroa no vavolombelona, na isika mbola velona ankehitriny mijoro vavolombelona tompo dia samy martiora avokoa. Zasy ianao martiora, ireo nijoro hatramin'ny farafofinainy toandry Stefana, ry Rasalama, ireo navarina teny ampamarinana, dia martiora avokoa fa tsy hoe miandry ny vavabaso tongeto izay vao faty martiora fa nijoro hatramin'ny farany. Fa ianao mijoro io na misy inona na tsy sinona dia efa martiora. Nda ho arinona ny zanak'evitra Atsoana miainga amin'ny lohahevitry ny perikopa hoe manapaka amin'ny fahefan'ny tompo. Ndia ho tanisaina zavatra vitsivitsy, efatra, foto-kevitra efatra eo amin'ny taratasy amintsika amin'izay. Mba avakio ilay maitsomaitso. Manapaka ny fahefana eo amin'ny tantara ny tompo. Ny mpianatra dia nanontany hoe rovina ny fotoana nahafahana antsika eo ambany vahoan'ny Romanina. Jesosy manao hoe tsy fantatrareo zany, mba tsy teny raha amin'izao zany tsisy idiranareo zany. Ny olombelona dia tia halala foana hoe rovina amin'ny fomba ahoana, fa Andriamanitra no manapaka ny raha ampitotsika. Andriamanitra no mifehy ny tantarantsika, tantaran'ny fiangonana, tantaran'ny firenena, tantaran'ny fianakaviana, tantaran'ny ankohonana, tantaran'ny tsirairay. Ianao tsy mahafantatra inona ny tranga afaka 2 minitra, afaka 3 minitra, afaka adiny iray, afaka 2 volana, na ny rapitso raha afaka pitso. Tsy fantatsika izany fa ny tompo no mifehan'io minitra sy segondra io ary izy mahafantatra ny ataony ery amin'ny vodipejy dia hoe izay nataon'ny iray ho adidin'ny tenany ihany. Rehefa tonga ny fanahiana marary mafy ianao na mitsabo olona tena marary mafy na koa ao anatin'ny olana mahamay isika, tsy fantatsika ny rahampitso izay, tsy isika oloarana inona ary io rahampitso io. Dia izay no mahatonga antsika tratra ninona indraindray rarin-tsaina. Dia hoy ny mpitandrina anankiray rehefa mampahery ny olona marary izy tamin'izany hoe ny androany ny atsika rahampitso an'Andriamanitra. Tsy hoe tsy hitsabo akory fa mitsabo, fa tsy hoe mitsabo dia andoatra ny rahampitso. Anahoana ary ty olona ty rahampitso? Atao daholo ny fikarakarana rehetra
io ny fanafody vonona herinandro fa ianao tsy andoatra ny rapitso mihitsy fa any tompony rapitso dia izay dia afaka nyvesatry ny fanahina io matoky sika fa ny tompo dia manapaka amin'ny fahefany eo amin'ny tantara izay a miseho Andriamanitra ny tantara Andriamanitra tsy azontsika ny dika ny fahoriana ny fizahan-toetra ny zava-mitranga ny antony fahantrany firenetsika na tsy azontsika hoe maninona ny mahomby maninona ny tsy mahomby fa Andriamanitra ny feny tantara fantatsika ihany izy raha mpitso ny hoe ohatra ny rozina paniriana dia ohatra ny tsilo be fotsiny ay izy rehefa avy eo a voninkazo lafo vidy. Inona ny maitsomaitso faharoa? Azo hery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina aminareo. Tsy navela iankina amin'ny herin'ny tenany ny mpianatra fa nampitodi amin'ny tompo amin'ny hery izay omeny amin'ny alalan'ny fanahy masina. Ny tompo ao amin'ny Isaia 40:10 nomeny ny mpanompony dia inona? Fanahy ny fahendreny ny fahazavan-tsainy inona koa ny fanoloran-tsainy inona koa fahatahorana avadio ireny baiboly dia ndao mba samy mianatra fa omen'Andriamanitra ny fanahy isika Isaia 40:10 ao ilay toetra ny fanahy omen'ny tompo. Any amin'ny Apokalipsy moa dia misy hoe fanahy fitony zanak'olona ela be vao vovadika amin'ny baiboly. Andininy faharoa ary ny fanahin'i Jehova hitoetra ao aminy dia ny fanahy ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina ny fanahy ny fanoloran-tsaina sy ny faherezana ny fanahy ny fahalalana sy ny fahatahorana an Jehova. Nomen'Andriamanitra fahendrena nomen'Andriamanitra fahazavan-tsaina nomen'Andriamanitra ny fahatahorana ny tompo isika ary avy amin'ny hery omen'Andriamanitra io manjary manana fahasahiana hijoro vavolombelona isika dia makany amin'ny Timoty 2 manao hoe tsy nomen'Andriamanitra fanahy osa isika fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahononan-tena ko aza menatra ny vavolombelona tompontsika. Io zany tsy misy hoe jus de risque ry vokivoky manga rehefa sanatria hamaky teny any ho any mbola misy zany a fa ny hery entitsika mijoro tsy amikenatra dia ilay fanahy masina nomen'ny tompo. Tsy afaka entihitra amin'ny herin'ny tenantsika isika. Io moa zany hoe ao anatin'ny antso ho an'izay hamaky teny sika izao. Betsaka ny olona tena avara-pahalalana raha eo amin'ny fiangonana nisan'izany eto amin'ity fiangonana ity fa maninona no tsy manolo tena hamaky teny. Tsy ny herintsika mihitsy io na ny fahalalantsika fa ny herin'ny fanahy. Ireo mpandray fanasan'ny tompo be dia be ireo manana mari-pahaizana ireo mahay mamaky teny sy manoratra ireo fa maninona no sarotra ny mahita mpamaky teny dia antso ho antsika izany ry havana tsika mpandinika soratra masina mamaky teny vena kokolo efa boky fery-pejy ny voasoratra sy voavaky fa mamaky texte andinidimy tsy vita. Tsy herin'ny tenantsika io ry havana fa hery omen'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy masina aza menatra ny vavolombelona. Tsy vita ny hery tenantsika ny fijoroana ho vavolombelon'ny tompo. Ndao ny tsipika manaraka fahatelo maitsomaitso ny olana ny tompo dia mampianatra hoe andana fotsiny ataovy ny raharahany irany fa mandra-pivery koa izay ny ilaina fa tsy hoe roviana ianao ny iverina raha-pitso sa raha afaka pitso fa na raha-pitso aho tonga na raha afaka pitso na afaka 3 taona dia izao ihany ataovy ny asa. Maniraka ny tompo fa efa ny maniraka. Tsy natao hibanjina ny lanitra fotsiny sika iny Jesoa izay niakatra ho any an-danitra iny dia mbola
hiverina tahaka ny nahitanareo azy. Maniraka ny tompo maniraka ho vavolombelona. Ny olona maniraka dia olona manana fahefana. Ray aman-dreny maniraka ny zanany. Indre ila tsy hanana fahefana intsony ray aman-dreny. Mandreraka maniraka ny ankizy fa aleo zany andeha. Kaikaikai. Ory tanora, ahoana izany? Zany nitrangany any tokantrano any ankehitriny. Manapaka ny fahefana ny tompona dia eo amin'ny fahefatra. Tsy hita maso azy. Niakatra ao any an-danitra Jesoa. Tsy midika zany fa vitatreo ny aniny fa izay indrindra no milaza hoe miara manjaka amin'Andriamanitra izy, manamboninahitra amin'Andriamanitra, mipetraka eo an-tanankavanan'Andriamanitra. Fahefana zany. Miara manjaka amin'Andriamanitra, miara manamboninahitra amin'Andriamanitra raha niakatra ao any an-danitra i Jesoa. Fahefana zany. Ahoana ary ny ampiarana an'izany eo amin'ny fiainantsika? Misy fampiarana vitsivitsy ireo araka ny sokajy samihafa. Ho an'ny mpitandra sy ny mpitory dia aoka tsy entehitra ny fahaizana ihany sika. Tena ilaina ary ampirisihana ny fandalinana. Fa tsy azo anteherana indrindra araka ny voalaza teo hoe na boky firy ny vakianao teo am-panomanana, teo am-panoratana ny voka-pikaroanao. Raha tsy ao ny fanahy masina, tsinotsinona ireny. Fa mifamadika amin'izay koa, sao dia hoe tsy hikaroka tsy ianao inona fa fanahy masina ihany rehefa eo mahita izy. Tsia, ataovy ny fianarana, ataovy ny fikarohana, kanefa ataovy ambony noho izany ny asan'ny fanahy masina ho antsika mpitandrina sy mpitory ny filazantsara. Ho an'ny mpitarika, na inona sehatra ijoroanao eo amin'ny fitarihana dia tadidio fa ny paikady rehetra na ny drafitrasa rehetra, ny mpitarika moa tsy maintsy manana ny drafitrasany hoe entineto ny olona dia aveo maketo, rehefa aveo maketo dia tsinotsinona raha tsy ao ny fitarihan'ny tompo amin'ny fahefany. Ny fikasantsika dia apetraka amin'ny tompo, ilay tompo ny tantara manapaka amin'ny fahefany eo amin'ny tantara. Ho an'ny sampana sy ny atoko-pihira ao anatin'izany ny eselike, ny tsantany fitiavana, ny tazana dia tsy hoe fampisehoana ny hatsaran'ny feo fa inona? Ny hahatonga antsika ho vavolombelona ny tompo. Izay ny saintsainina mandrakariva. Tsy hoe miakatsehatra dia tsara feo, feno fihetsiketsehana fa vavolombelon'ny tompo ve ianao. Ao ny fanahy masina araka ny teny eo amin'ny 5:9. Azo hery ianareo amin'ny ilatsan'ny fanahy masina aminareo dia ho vavolombeloko. Aiza? Jerosalema, Jodia, Samaria, hatramin'ny faran'ny tany. Ho an'ny tanora. Ny tanora indraindray dia ambany fahefan'ny fiarahamonina. Izany daholo izao ny ataon'ny olona. Za gahy rehefa nandinika ny taovolon'ny reto katekomena mahafinaritra kely izy io re olona atao lava ny eto dia asiana sango ohatran'ny fohy kely 2 cm na 3 cm eo eto. 2 cm na 1 cm et demi maketo ny lehilahy io tena vita tsara mihitsy. Ianao zao tanora mahita an'izany any amin'ny sehatra ianaranao ENS fa gaga hoe izao ndray zany ny fanaovana an'le izy. Dinionga ireo tanorantsika izay somary lavalava volo atao am-piangonana fa misy io na eto na aty amin'ny rirany aty, eto ny lava fa eto asiny an'izay kely santimetatra ray na mihoatra kely vita tsara tena mipetaka tsara mihitsy. Izay antiana ho lazaina ry havana dia hoe indraindray izay ataon'ny olona no mife atsika ny fiarahamonina no avelan'ny tanora hife azy. Dia rehefa lazaina foana hoe rehefa tia hitany lamody any amin'izao tontolo izao dia ndana makao am-piangonana. Kanefa rehefa tia hita ny fanaon'ny fiangonana dia maninona?
dia jereo ny kristianina eny amin'ny fiarahamonina eny. Dia tsy izay nefa ilay izy mifamadika amin'izay. Atsika mety hoe izao ndray zany lamody any ivelany ihany dia gaga ianao. Izay ry tanora no hoe azo hery isika amin'ny latsahan'ny fanahy masina, ny fanahy ny fahazavan-tsaina, ny fahendrena, ny tahotra fahatahorana ny Jehova. Dia mba tsy hibaiko atsika ny tontolo misy antsika fa ny fahefan'ny tompo miaraka amin'ny asa ny fanahy masina no tena hitondra sy hifehy ny fahatanorantsika. Ho an'ny ray aman-dreny na dia sarotra aza mitaizany zanaka tsy atao makivy izany fa mbola manapaka ny tompo. Mbola manapaka sy manana ny fahefana ny tompo, apetrao am-pelantanan'ny tompo izy, mivoaka ny trano, tonga ao an-trano, tonga soa misaotra ny tompo. Tsy hoe zao ve ianao vao mody? Tonga soa misaotra ny tompo. Mivoaka izy tahin'ny tompo. Tsy hoe baibay aleo tsy vita ny bizoto izay tsy voatonona ny tahin'ny tompo. Manaraka ho an'ny marary sy ny sahirana io ilay hoe roviana ny mba hanafahana ny zanak'Israely. Mety tsy fantatrao ny fotoana mahalian'Andriamanitra ny vavaka ary valim-bavaka samihafa koa no azontsika. Indraindray rehefa hoe mody mandry ny olona narary mafy ny elanenina dia lazaintsika fa tsy namaly vavaka ny tompo izany ve? Mahakaiza moa ireny olona nodomandry ireny? Amin'ny soratra masina nahary nodomandry eo amin'ny tompo ary nitratra ny Abrahama izao re na inona dia tadidio fa fiafarany ny fiainantsika tsy fahafatesana fa fiainana noraisan'Andriamanitra nentin'Andriamanitra amin'izay hitondran'Andriamanitra azy izy. Ary heverinareo fa raha tsongona nga io mare marary tsony, atao zavatra mikasikasika ny tany ohatr'izay. Maninona izy zany? Sitra lisy zany. Tsy mare marary tsony. Ianao foana marary raha tsongona izy tsy mandre tsony. Atao an'izay ilay izy fa ny tiany tenena hoe io olona nodomandry io ahoana hoy ny soratra masina sambatra ny maty dia izay maty ao amin'ny tompo. Ny kelezantsika aina dia ny asitrana ny fanahin'ny olona mialoha ny alany eto amin'ity izao tontolo izao ity. Fa tsy ny asitrana ny nofony io tsy maintsy levona. Na dia levona aza ny nofoko sy ny foko dia mbola vatolampin'ny foko sy anjarako mandrakizay Andriamanitra. Dia fa eo no mampitomany antsika ho an'ny olona rehefa tonga ny fahoriana, veriko fa ny mampitomany dia ilay fisarahana. Fa tsy hoe tsy namaly vavaka ny tompo, valim-bavaka iny satria entin'ny tompo ho amin'ny tsara lavitra izy, ho amin'ny fahasambarana izy fa mafy ilay hoe misaraka. Manatitra olona eny amin'ny gara ary ianao mba mitomany ihany. Afektehany fianarantsony. Mba mitomany ihany ilay ray aman-dreny ilozana hoe ka maika moa fa hoe lasa any amin'ny tsara lavitra ilay olona, ilay fisarahana, ilay tsy fahafana miara-monina sy mifanerasera amin'ny afiny ara-batana, ara-fizika, ilay tsy fahitana n'intsony marary. Ary amin'ny fiteny malagasy hoe ny ambana ny tsy zaka rehefa mandeha eny ny fotoana, ary indrindra manaiky ny herin'ny fanahy masina mampionina isika dia mionina. Tsy adino akory ilay olona fa tsy miraikitra na miroborobo sy maniry ny alahelo. Manjary fo feno fankasitrana an'Andriamanitra no eritreretantsika ny fahatsiarovana rehetra niarahana tamin'ny havana nodomandry. Izay ilay tena fiononana kristianina. Tsy hoe mahatsiaro dia milofika malahelo raha teo izy izao dia izao taona tomany na raha teo izy izao dia fetiny reny sasisa tsy izany. Fa tena hoe ny fahatsiarovana dia isaoran'Andriamanitra hoe nisy izy ary namafy ny voatsara tamintsika. Izay ilay fampiarana. Ireo misy fanontaniana maromaro izay ampieritreritra antsika momba antsika manokana. Inavy ireo toe-javatra mety mbola mampiseho ny fibahananao ny fahefan'Andriamanitra amin'ny hoavinao. Ametraka programa ve ianao dia inona mitranga dia io tsy maintsy vita koa. Efa tompo io fikasako.
Inona ny mahasamihafa ny fahefana sy ny hery atao anatin'ity texte ity? Ny fahefana dia araka ny ery amin'ny vodipejy nataony iray ho adidiny tenany ihany, an'Andriamanitra ihany. Fa ny hery dia ilay omen'Andriamanitra. Nahoana Jesosy tsy namaly ny vatana amin'ny fanontanian'ny mpianatra momba ny fotoana? Satria fahefan'Andriamanitra ny tantara. Inona ny dikany hoe vavoloben'i Kristy eo amin'ny toeram-piasana sy eo amin'ny fiarahamonina ireo no mamaly an'io? Maneho amin'ny fomba fiasa, fomba fiaina, fomba fiteny ny maha-kristiana. Fomba fijery. Inona mahasamihafa ny fijery kristiana sy ny fijery jentilisa ao anatin'izao fiainantsika eto Madagasikara izao? Raha ohatra ka ny fijery kristiana dia aza toroina fa miabo foana. Ninona amin'izao eo? Tsika miabo foana. Fa ny jentilisa raha misy zavatra mitranga eo dia mikisaka any amin'ny mihiby izy. Tsika na inona dia hoe ho avy ny andro ary ho tonga izany. Tsy io ny tompony teny farany, fa tsy ny fahafatesana ny tompony teny farany, fa ny fiainana, tsy ny fahantrana, fa ny famirapiratana ao amin'ny tompo. Ary hoe tsy hoe aiza izay mahantra eo. Ekeo fa mahantra tsika mba hananantsika toe-tsaina hivoatra, fa inona no mipetraka ato? Fiadanam-po ao anatin'ny fahantrana, faherezana ao anatin'ny fahantrana. Ahoana ity dia fanontaniana ohatrany somary sarotra valiana nefa rehefa tena karohana hita ihany ny valiny. Ahoana no hahafantarana fa mbola manapaka ny tompo na dia eo aza ny korontana sy ny olana eto amin'izao tontolo izao? Io izany ilay hira hoe ay teo foany Kristy. Dia mbola eo Kristy sy ny fahefany. Za ny eritreritra hoe ny fijoroan'ny fiangonana dia mbola hahafantarana hoe mbola eto Kristy. Mbola manapaka amin'ny fahefany ny tompo na dia eo aza ny olana sy ny zavatra maro samihafa sarotra eto amin'izao tontolo izao. Fijoroan'ny fiangonana manerana ny tany eo amin'ny toerana manodidina antsika dia ahalalana hoe manana ny fahefany Kristy, satria dia manaiky ny fahefany Kristy ho anao koa izay nanaiky ny Kristy ho tompo, dia mametraka ny fahefany eo amin'izay ataonao. Izao tontolo izao mety hoe midadasika, fa isika no maneho fa misy ny fahefan'ny tompo eo aminao ary azo apetraka tsara eo amin'ny toerana nametrahany ianao koa izany. Raha ho tonga an'io Kristy, inona ny zavatra hiazaka zahanao? Ohatran'ilay andininy 15 hatramin'ny 21. Iny Jesosy nakarina iny dia mbola ho avy indray. Andininy 12 dia lasa nakany amin'ny fiarahamonina ry zareo. Naninona? Mivavaka, inona nataony tany? Ninana gatô ve? Ny ray saina naharitra ny vavaka mba amin'ny vehivavy sy Maria reny Jesosy ary ny rahalany. Efa avy eo moa dia latsaka ny fanahy masina ary lasa vavolombelona tokoa izy ireo. Raha hiverina Kristy, eritrereto ny fanompoana tokony amafisina sy atao bebe kokoa. Eny ary havana hatreo ny fiarahantsika mandinika ny soratra masina tamin'ity fotoana ity. Ireo misy foto-kevitra aza tonoina fa manapaka ao amin'ny tantara ny tompo, manapaka amin'ny fotoana izy ary manome hery ny mpianany dia maniraka ny mpianatra koa. Ny andraikitry ny fiangonana tsy ny hanombantombana hoe amin'ny taona 3 indray no avy ny tompo rehefa tsy tonga izy tamin'ny 2 fa nijoro vavoloben'i Kristy mandra-piaviny. Hivavaka isika. Misaotra anao tompo noho ny fotoana mbola nahazonay miaraka teto, misaotra ny amin'ny soratra masina natolotra ao anay mba hodiniana aoka anaiky izay fa manana fahefana eo amin'ny tantaranay sy ny tantaran'ny fiarahamonina misy anay ianao. Aoka anaiky izay fa mbola omenao
ny fanahy masina ary ny fahefanao no maniraka anay mba ho vava olombelonao. Dia kenay koa ny fahafantarana fa hainao tompo na efa tsy hitanay maso aza dia mbola miasa amin'ny fahefanao amin'ny alalan'ny fanahy masina eo nivon'ny fiangonana sy izao tontolo izao tsy mahalalanao. Ndreo ny fiainanay tsy miafina aminao na ny anay manokana ny ankonanay ny an'ny fianakaviany tompo aorenao anatinay ny finoananao ataovy manaiky ny fahefanao ao amin'ny tokantrano sy eny amin'ny fiarahamonina izahay ary tsy njovy ireo manana marary tsabony mba tsy sasatry ny vavaka fanankina ny fitsaboana sy ny hoavin'ny marary ny hoavin'ny fianakaviana eo am-pelantananao ampio ireo misehatra eo amin'ny fitsaboana torak' izany koa ny amin'ny fanabeazana amin'izao famaraparanana ny taom-pianarana izao azadoninao Andriamanitra ireo ray aman-dreny amin'ny fitaizana sy fanabeazana ny zanany ireo tompona andraikitra isan-tsokajiny amin'ny sehatra samihafa mba tsy hiasa irery izy ireny indrindra ny zanakao Andriamanitra fa hangataka hatranin'ny fanahy masina hananany fahendrena sy hery nety miatrika ny adidy. Io ny firenenay apetraka eo am-pelantananao amin'izao volana Jona manodidina ny asaramanitra izao mba hiaina ny fahafahan'ny zanak'Andriamanitra sy ny fifalian'ny zanak'Andriamanitra ao aminao Jesoa. Ny fiangonanao ho tahinao amin'ny fanompoana sy ny fijoroany ho vava olombelona. Atambatray ny vavakay amin'ny ampianarinao manao hoe rainay izay ny an-danitra ho amasinina ny eny anaranao ho tonga ny fanjakanao atao aneny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny eny an-danitra. Meo anay n'io ny anona sahaza ao anay ary mamelany herokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay mifakapanahy manafahanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raiso ny tsodrano izay tonona sy atolotra amin'ny anaran'ny Tompo. Ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra no ny fahalalana rehetra hiaro ny tenanareo sy ny ainareo ary ny fanahinareo ho tanteraka tsy anatsiny mandra-piavin'i Jesoa Tompontsika. Mandihana amin'ny heri ny faherezana. Amen.